fitondrana rajoelona fampiororona sisany vahaolana hitondrany ny firenena. Vovonana Gasileo manome fotoana fio ny HCC sy ny anteny mera malina ny taratasy izay alefany. Antokotrikafo tsy ahavany olam-bahoaka intsony izao fitondrana izao. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity takarivan'ny talata fa 9 ny volana Jolay ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba tompoko kilasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Nampiantso mpanao gazety androany ny vovonan'ny Gasileo izay ivondrona ny fikambanana maro eto Madagasikara makasika indrindra ny taratasy izay ho alefan'izy ireo any amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ny anteny mera rotonta no antony izany. Asinandria Malala sy Mathieu Prince. Manome fotoana foy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ny anteny mera rotonta eto Madagasikara ny vovonana Gasileo amanin'izy ireo ny taratasy izay alefany ho an'ireo androm-panjakana telo ireo ny alakamisy ho avy zao. Momba ny fanitsakitsany Andra Joel ny lalam-panorenana miverimberina mantsy no anton'ity taratasy izay alefa ity. Ao amin'ny savaranando ny lalam-panorenantsika dia mazava tsara ny hoe ny vahoaka no maso mandidy. Ny préambule zany milaza hoe le peuple est souverain. Ny fanjakana natao anatanteraka ny lalam-panorenana antsakany sy andavany tsy misy vohitsakitsaka na iray aza ao anatin'io lalam-panorenana io. Ny fitsarana avo ny lalam-panorenana natao anara-maso, gardien de la constitution. Izahay vahoaka nefa mahita fa vohitsakitsaka tsy araka ny tokony ho izy le lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ataon'ilay mpitondra. Moa mahita sy mahafantatra izany ve ny fitsarana avo ny lalam-panorenana. Eo zay miandro mame fotoana foy andro zareo amin'ny anaran'ny vahoaka io. Rehefa tsy hanao ny andraikitra ny kory zareo dia ho avy zay hitanay vahoaka no atao. Tsy aivony fa izahay reto gasy efa leo ny fanitsakitsana lalam-panorenana. Takin'ireto mpitarika fikambanana ireto ny amalin'ireo androm-panjakana telo ity taratasy izay alefa ny alakamisy ho avy zao ity. Zahay zany raha manatitra an'izao taratasy zao dia manantena valy mahafapo satria ny antony dia tsotra. Zay zavatra ho lazainay ao anatin'ny taratasy io tsisy zavatra ratsy ho an'ny vahoaka fa zavatra ho tsara ho an'ny vahoaka sady fanitsiana. Raha ny marimarina kokoa raha mbola manaiky hahitsy le mpitondra karazana fampitsahivana ho an'ny zareo zay mitondra amin'izao fotoana izao le zavatra. Fa raha sanatsiny vava tsy mahazo valy mahafapo zahay dia tsy mety tsy enkenay zay. Fa zahay dia mangataka ho an'ny institution rehetra toy ny HCC sy ny Assemblée nationale sy ny Sénat mba hanome valy mahafapo ny vahoaka satria zay zavatra hoentina ihany dia tombotsoam-bahoaka sady mba tsy hiveremberenany fahotana mahafaty ataon'ny fitondrana zao. Ny zoma ho avy zao dia eo amin'ireo ray aman-dreny ara-ponona eto Madagasikara ny vovonana Gasileo ary mbola hitohy ho an'ireo sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny fihaonana sy ny fandefasana ity taratasy ity. Manameloka tanteraka ny fiesika sy ny endrika fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS nambarany filohany fa tsisy ny fiainam-pirenena ilamy meto raha toka ny mpitondra mihitsy no tsy manaja ny lalàna sy manitsakitsaka ny demokrasia tahaka ireny. Nanamafy ny tokony hisy ny fikaonandoam-pirenena ihany koa moa ny RDS Nzavandrema efa sy Tokotry Marla. Taratry ny fanitsakitsahana tanteraka ny demokrasia sy ny tany-tan-dalàna ireny fihetsiky ny mpitondra fanjakana tamin'ny asabotsy lasa teo ireny hoy Fetson Andrianirina filohany antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy androany. Zavatra roa no fomba andiniantsika azy ny voalohany na dia tsy te hanaja an'izany fenitra demokratika izany ka te hame vava an'ireo izay tsy mitovy hevitra amin'izao fitondrana izao, na ny faharoa dia ity ny tena manahirana dia misy fitakambadika ireny tranga ireny satria raha ny loharan-baovao dia ny préfet de police na ny alalana hoe raha mijanona ao anatin'ny faritry ny magro ireo izay hanao ny fihetsiketsehana
dia afaka manatanteraka izany. Dia vonona ary niroso tamin'izany ireto mpaneo hevitra, kanefa kosa nisy ny fanapahan-kevitra mivoana amin'izay indray no nraisina ny maraina dia lazaina fa hoe tsy nahazo alalana ireto mpanao fihetsiketsehana. Zavatra tahaka an'ireny dia manahirana satria fandrika ireny entina hanamarinana ny samborana an'ireo izay mpitarika an'izany fihetsiketsehana izany satria mety manahirakirana ary tsy mitovy hevitra amin'izao fitondrana izao. Izay ato amin'ny RDS dia manameloka tanteraka aloha na avy amin'iza na avy amin'iza ny tsy fanajana ny tany-tandalana. Izay ato amin'ny RDS dia manameloka ny tsy fahafahana manome zony tsirairay haneo hevitra araka nyzany mahafenitra demokratika azy zany. Tsy tokony iseho havita tena intsony ny mpitondra ho ihany ity antoko politika ity manoloana izao krizy maro lafy mahazo ny firenena izao. Tsy voafehin'ny mpitondra intsony na ny lafiny ara-toekarena na ny lafiny ara-politika fa indrindra ny ara-tsosialy. Antondray tokony hirosoana amin'ny fikaonan-doha-pirenena ho ihany ity mpanao politika ity fa ihany koa mba isian'ny fifidianana madio mangarahara sy ara-demokratika. Reny rehetrarehetra reny zany dia miteraka zavatra hanahirana daholo ho an'ny firenena malagasy. Kanefa amin'izao fotoana izao tsy misy ny fiombonana, tsy misy ny fitadiavana vahaolana miaraka satria izao fitondrana izao dia milaza fa hoe tsy vokatry ny tsy fahaizany no nahatonga n'izao fahoriana ianjadin'ny vahoaka malagasy izao, fa vokatry ny zavatra ivelan'ny Madagasikara. Noho izany tokony hisokatra izany fitondrana izany amin'ny fitadiavana an'izay vahaolana miaraka. Ary izay mahatonga anay ato amin'ny RDS manao hoe tokony ho tanterahana tsy miandrela ny fikaonan-doha-pirenena mba ahafahana mijery ny vahaolana miaraka. Iteraka korotana sy krizy vaovao eto amin'ny firenena indray raha toka miziriziry tsy mety roso amin'izay fikaonan-doha-pirenena izay ny mpitondra ho ihany ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy. Raha sanatria tsy manatanteraka an'izany izao fitondrana izao dia adiditsy andraikiny ary oloza amin'ny tantao eo atsoroky ny vahoaka malagasy satria iteraka korotana izany ary iteraka tsy filaminana iverina eto indray ny krizy sosialy eto Madagasikara. Tokony isy ny fifandresen-dahatra ary miantso ny CFM sy ny FFKM anamafy hatrany antsony ny amin'ny tokony isian'izay fikaonan-doha-pirenena izay moa ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy. Nilaza ny zava-misy marina iaina ny tanty-sapam-boly lavanila any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka fampiororona ny vahaolan'ny fanjakana manoloana ny olam-bahoaka. Charmano Menjanahary Manorandre Malala. Aoka izay ny filalaovana ny fiainan'ireo mpamboly lavanila amin'ny resaka politika tsy hitondra vahaolana akory. Io no nambarany solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Kobaka ambava no betsaka ataon'ny mpitondra amin'ireo mpamboly ary raha tsy nisy ny fitokonana izay natao dia tsy nikaroka vahaolana fa navela ho fatinoana fotsiny ireo tantsaha ireo ho iatrany ny nambarany. Ankehitriny fantatra fa mpandraraha folo fotsiny no mividy ny vokatry ireo tantsaha any an-toerana ankehitriny amin'ny vidin'izay ambany tanteraka napetraka ny fanjakana io. Tsy tokony ho lalaovina amina politika ny fotom-piainam-bahoaka ho iatrany ny nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Tsapa zao fa zay toerana jiaby nandalovana na sambava zay na ty andapa ty sy lalana jiaby tsy afapo ny olona amin'ny resaka lavania satria olona anankifolo any no mividy ary ankaterena no anaovana reo olona zay mivanga reo ividianana 75 000 tsy tafavoaka satria mbola tsisy agrément. Donc tsy fantatra hoe iza ny azo agrément na iza tsy azo agrément. Donc zany tsy mandeha miloha le izy ka tsy mety satria be loatra le jadona amin'ny lavania ny vahoaka ny andapa ny vahoaka ny sava dia mila lavania malalaka tompolasy tompovavy. Okeza joke kano zany oka zay jadono politika atao amin'ny lavania io dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay tia couleur entiny zare isan'andro aza sina resaka politika ny lavania avlay malalaka ny olo mahazo agrément avlay malalaka ny olo mividy mihoatra ny 75 000 ariary ary mandefa lavania anivelany amin'ny prix zay mamety anazy ohatrany taloha. Oka zay fanjakana mampiendriky firenena mila mandroso firenena mila miova couleur. Okeza joke fantatsika jiaby. Raha ny vaovao azo dia nampiorooro ny hotely izay tokony nampiatrano
Ny fivoriana no karakarain'ny Roland Ratsiraka tao Andapa sy tany Antalany manam-pahefana, ny prefet sy ny mpitandrina filaminana tany Antoerana. Ny fandalovan'ny Rajoelina any Antoerana hono no anton'izany, ka tokony ajanona ny fivoriana. Tontosa ihany ny fivoriana, nateo aza ny fahatarana, saingy ny ena ny olana niantrika izany satria natahotra noho ny fampiroroana izay natao ny fitondrana. Itsy andaniny dia miantso ny mpandraraha sy ny mpamboly lavanio izay tsy faly mba hanombo tahaka izao ny t-shirt volomboasary ary aneo ny olany amin'ny alalan'ny oronan-tsary ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay voafidy tany Tomasina ity. Ny vaovao mahakasika izay raharaham-pirenena izay hatrany dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra mba ho tonga saina amin'izao fahoriana sy tsy fahombiazam-pita amin'ny tanan'ny mpitondra izao. Ny antoko otrikafo no amafisin'izy ireo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay natao androany fa tsy misy vahaolana antenainy intsony amin'izao fitondrana izao. Raramano Menjanahary sy Manorandre Malala Ajany. Tsy sahaza, tsy mendrika ny malagasy ny fihetsika nataon'ny fanjakana, fampiororona ireo izay tsy mitovy hevitra aminy, fanaovana fitaovana an'ireo mpitandrina filaminana mba iarovana ny tombotsoany hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ny sabotsy lasa teo manoloana ny fisamborana ny sekretera jeneraly ny antoko tima sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko ary ny fanampenam-bava atao amin'ny vahoaka malagasy. Nanamafy sy ny ombon-kevitra tamin'ny fanambarana izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana io ny antoko otrikafo androany ary nilaza fa tsy mahay makalesona izao fitondrana Rajoelina izao. Izao vanim-potoana zao na tiana na tsy tiana, ninona ho resahana mpitondra fanjakana sy ny mpombazy tsy tafavoaka tsony zareo amin'ny fitantanana ny firenena satria mahantra ny firenena amin'izao fotoana zao miara mahita an'izany tsika ary na ny mpomban zareo ary miaika an'izay le fahasahiranana sy fahantrana eto amin'ny firenena izay ka mamerina foana izahay amin'izao trangan-javatra zao ny tsara indrindra dia ny fifampiresahana ihany ahafahana mahita vahaolana moana ny firenena amin'izao fahasahirana zao satria matoa ny olona matoa ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana tonga amin'ny ataontsika hoe fanehokery sahala amin'ireny satria tsy mifampiaino isika ny mpitondra fanjakana manampina ny sofiny manampina ny masina manoloana ny zavatra misy eto fa tsy te hien'ny hafa-tsony nefa ry zareo efa tsy tafavoaka ka manisika foana izay hoe ilaina iolay fikaonandoha pirenena io ahafahantsika ahafahan'ny hery-velona rehetrarehetra mifandinika andatabatra boribory amoahana amin'ny firenena amin'izao fahasahiranana misy azy zao. Fotoana tokony anehoan'ny mpanohitra firaisan-kina izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Efa tsy fanoherana politika intsony ny tokony imasony ireo antoko manohitra ny fitondrana fa foto-kevitra sy vahaolana analana ny vahoaka malagasy eo ambany vahony ny fitondrana jadona sy ny krizy mahazo ny firenena izao ho hiatrany ny antoko otrikafo. Anjaran'ny hery-velona rehetrarehetra no mieritreritra anjaran'ny vahoaka malagasy no mieritreritra hoe mbola mety ve mbola zaka ve izao zavatra misy zao fa nahoana ihany koa manatsidika foana zay ny hevitra efa narosonay hoe ny any aty amin'ny sehatry ny fanoherana koa ary ilaina ny fampitoviana tadin-dokanga satria na tiana na tsy tiana dia ny fitambarana no ahafahana manala ny firenena amin'izao fahasahirana zao. Latsaka katerene ny firenena amin'izao fotoana zao tokony mba hiezaka hijery ny zava-misy ihany koa ny mpitondra fanjakana fa tsy hiziriziry amin'ny hevitra efa hita fa tsy mahomby amin'ny fitantanana ny firenena satria raha nahomby ange ny paikady mpitondra fanjakana tsy tonga amin'izao fahasahiranana sy savorivory zao ny firenena. Satry ny mpitondra io no mbola igalabona eo amin'ny fitondrana. Eny fa na dia manitra tahaka izao aza ny vahoaka ho hiatrany ity antoko ity androany. Raha mbola mitohy anefa izao fitondrana izao sy ny fitantanana izao dia hiantra hatrany ny vahoaka satria mbola ny fitantanana tahaka izao ihany no mitohy. Izany no antony itakina ny fikoanandoha nasionaly mba ikaroana vahaolana ho an'ny firenena ary ny vahoaka malagasy iray manontolo no mila tonga saina ankehitriny. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray dia fianakaviana iray ao amina fokontany ankoron-drano andrefana no nitondra ny fitaraina ny androany makasika indrindra ny fibodon'olona ny tanin'izy ireo. Misy ny tsindry azo lena mahazo ny tompony tany efa niroso tamin'ny fandrodanana trano sy ny famefenany toerana ireo olona mibody ny tany. Nzavandre Mahefa sy Tokra Marla. Manambonina hitra iray no fantatra fa mibody ity tany mirefy roa ara-mahery eto amin'ny fokontany ankoron-drano andrefana ity. Tany izay ananan'ireo tompon-tany sy taratasy mazava tsara. Ny sabotsy lasa teo anefa no namefy avy hatrany ity toerana ity io manambonina hitra io. Efa nisy ihany koa ny fandravana trano nataon'ity farany tao anatin'ity tany ity ihany hateo aloha. Nampiakatra ny rahatena anivon'ny fitsarana ireo tompon-tany tamin'izany ka nahazo rariny tamin'ny fitsarana.
Izao anefa manao anterisetra mibodiny tany ary efa manangana fototra avitrasa ao anatin'io tany io ilay manamboninaitra. Antony mahatonga ireto fianakaviana ireto nampiantso mpanao gazety androany nitondrany ny fitarainany. Misy olona zany ato amin'le tany ato manangana fototra tsy ara-dalàna satria le tany anay taratasy tany ito. Nisy ady tamin'ny dadanay sy zokinay de noho izay ady zay misy olona ao ambadika eo manararoatra ao amin'ny fokotany izy amin'izao de izy no namarisa an'le tany tamin'le olona vadana commandant izay tonga mamporohoro anay tonga eto mihitsy olona io. Nefa izay manana taratasy ara-dalàna izy tsy manana taratasy hoe apotra misy didy ary tompoka resinay izy tena ny tribonaly noho ny fandravany any ilay trano tato nefa mbola mini manangana zavatra ihany zareo. Efa nisy hatrany ny fitoriana napetrakay tena anivony ambaratonga isatsokajany manoloana izao tranga izao hoy ihany ireto fianakaviana ireto saingy manjaka ny kolikoly ka veranjavony fotsiny ihany izany. Antso araka izany no ataon'izy ireo amin'ny mpitona fanjakana ny amin'ny tokony hijerena azy ireo manokana. Tena mijalo zahay amin'le kolikoly satria izay tsy manambola le olona zany hoe commandant zany de mampiasa ny heriny tokoa izy amin'ny commandant anazy de zay zany mijala ty zay olona sahirana aty ambany tanany ohatrizao sahirana zay fa mba mangataka izahay mba jereo zahay ary fidonam-panjakana mba mijalo raha ohatrizao zavatra miasa aminay. Milaza ny tsy anaika hatramin'ny farany mofo ireto tompony tany ireto. Niezaka nitady ilay olona lazaina fa mibodiny tany kosa izay saingy tsy tazana tena toerana ny tenany. Teboka maro no nivoaka tao anatin'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 13 androany teny Ankatso. Nisongadina tao amin'izao tao anatin'izany moa ny tokony ampiakarana 100 ny vatsim-pianaran'izy ireo fa ihany koa ny olona ny trano fonenana sy ny fototra-fitrasa eny anivon'ny anjerimanontolo. Nzavandre Mahefa, Tokatra Marla. Teboka 5 lehibe no nivoatra tao anatin'ny fanambarana nataon'ireo filohan'ny mpianatra manerana amin'ny faritra 13 eto Madagasikara. Akoatra ireo olana maro samihafa sedrain'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Nisongadina tamin'izany ny tokony ampiakarana ny vatsim-pianaran'izy ireo ho 100 manoloana ny fitangany ny vidim-piainana. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana tafa ohatra izay ara-malala dia takinay tsy misy atakandro ny fampiakarana ny vatsim-pianarana ho 100 sy fandoavana tsakany sy andavany ho an'izay mbola tsy nahazo. Andian'ny faharoa takianay ny fampiarana ny didy mandalana izay efa navoaka ny fitsarana amin'ny fiverenan'ny cité universitaire Ambatomaro ho an'ny mpianatra izay tongen'ireo avan'olona sasany ao amin'ny ministera. Andian'ny fahatelo takianay ny fanamboarana ny bloc amical izay may ka mbola tsy vita hatramin'izao. Andian'ny fahaefatra amin'izao fahazahoana ny tale ny croix vaovao izao dia manatena ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra amin'ny fitantanana toy ny fanamboarana zavatra simba izay miteraka fahasahiranana ho an'ny mpianatra. Andian'ny fahadimy mahakasika ny fanorenana tsy ara-dalàna izay mirongatra ety amin'ny trano fonenan'ny mpianatra dia takinay ny fijoroan'ny tena tompona andraikitra satria fanoliana no hitanay. Eto am-pamaranana dia manameloka ny fampiadiana ny mpianatra amin'ny endrika rehetra izahay fa ny mpianatra dia iray tsy mivaky ary miantso ny mpianatra rehetra izay maniry te hipetraka amin'ny cité mba ho tonga ny talata 2 aogosta 2024 ho avy izao. Milaza ny andray fepetra moa ireto mpianatra ireto ao arian'io 2 aogosta io raha toa ka minimanao be marinina ny tompony andraikitra. Nampiantso mpanao gazety anko androany ny mpiasan'ny orinasa Sofitrans manambana ny tokony ireto mpiasa ireto satria efa 2 taona izay izy ireo no nandray antsasa-karama tsy vitany ny enany karama fa saika taratra ny fandraisana azy 20 andro aty aoriana mihitsy. Tsara mampahafantatra fa ny orinasa Sofitrans dia orinasa mifampiankina amin'ny Air Madagascar miandraikitra ny fikarakarana sakafo eny ambony fiaramanidina sy ny fanadiovana azy ary ny tsena Duty Free Shop. Nisy androany ny fanambarana nataon'izy ireo niaraka tamin'ny syndicat-ny mpiasan'ny Air Madagascar. Mpiasa mahery ny 200 no miasa ao anivon'ny Sofitrans. Manamo ireto mpiasa ireto fa mirona makany amin'ny famotehana ny orinasa indray izay ataon'ny mpampiasa izao toy izao ary ny votoatin'ny fanambarana. Rotona angarangidiny izao satria nanomboka tamin'ny Jolay 2022 ka hatramin'ny Jolay izao itsika miresaka izao no nangina ny mpiasan'ny Sofitrans niaritra ny fanitsakitsahana ireo fototra mampiasa azy ataon'ny mpampiasa
ao anatin'izany ny atsasakarama alohan'ny mpampiasa amin'izay fotoana tiany andohavana azy mihoatra lavitra ny fetra izay voalazany lalàna indraindray io tara hatrany amin'ny 5 andro ao aorianany izay voalaza ao anatin'ny convention collective ny orinasa tsapa ao amin'ny orinasa ihany koa ny fanodikodinana ny latsakemboka tokony isitrahan'ny mpiasa amin'ny fiahina ara-tsosialy dia ny fitsaboana ny mpiasa sy mivady aman-janaka ary ny latsakemboka eny anivon'ny CNAPS. Efa nentina teo anivon'ny inspection de travail izao raharaha zao nisy ny PV izay nilaza ny fifampanaarahana satria dia nomarian'ny inspection de travail tao anatin'izany ny tsy fahavonona ny mpampiasa mihitsy ny hitady vahaolana momba izao raharaha izao. Noho izany dia takinay ny amerenana tsy misy atakandro ny karamafeno sy ny fandoavana izany araka ny datinandro voalaza ny convention collective ary ny fandrotsahana ireo latsakemboka rehetra momba ny fiahina ara-tsosialy. Takinayko amin'ny ministera PIA izay ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny amahana aingana izao olana izao ary ametrahana maika faran'izay aingana ny rafitra afaka hanatanteraka drafim-panarenana tena izy ho an'ny orinasa satria makany amin'ny fanapotehana ny orinasa tsy misy fitantanana mazava mariana etoana ny filohan'ny filakevi-pitantanana dia any am-ponja ary ny directeur général izay mitatana ankehitriny dia efa nanambara ny fiametraha-pelany tamin'ny novembre 2021 farany mahatsiaro ny mpiasa ao amin'ny Sofitrans fa tena kamboty tanteraka koa manao antsoavo. Niverina nitokana manoloana ny ministera ny asa vaventy teo anosy ihany koa ny androany ny orinasa mpanao lalana efa orotaona izay ny volan'izy ireo tsy navoaka ny fanjakana efa tapidalaka le tanteraka ny orinasa mpanao lalana manodidina ny 200 eo. Sary serindran'ny sary ny Tahiriny Aina. Roa taona tsy nahita mangirana ireto orinasa mpanao lalana ireto ary rarira ny fanjakana ny fandoavana ny volan'izy ireo. Efa nanambara nefa ny ministra, ny prime ministre, ny filoha efa ao ny vola saingy tsy avoakan'izy ireo ihany hatramin'izao roa taona izay. Tomboka 2000 ny efa niara-niasa tamin'ny fer jusqu'à maintenant fany mampaloha sambany hatramin'izay nandeha ho azy ny paiement hatramin'izay nomboka 2000 jusqu'à maintenant dia teneniko kely tena voakako ty fa zay ny marina afaka tsara reo namako reo fa tamin'ny andron'ny président Ravalomanana une semaine farafahatarany paye io vola io une semaine ray saran'izany marina sa tsy marina zany marina dia farany koa tamin'ny andron'ny président John Mampianina 15 jours ny 15 jours 2 semaines satria izy olona comptable 15 jours ny 15 jours dia tsy mesy paye zay marina sa tsy marina dia maninona amin'izao roa taona inona ny antony mampalainona inona ny antony karazan'olona inona magnano détournement aveo tsy misazy zay zany tena tsy fantatray vola mifera nefa ao zare za tsy nahita fa vavan'ny ministry vavan'ny président nilaza fa misy ny vola io ao inona ary ny andrasana tsy payena ny reto entreprise nanao asany ara-dalagna rehefa natany fitsikirihana ny audity jerena fa io ary résultat ny audity agny aminjareo agny inona ary ny andrasana. Nilaza fa anao audity ny fanjakana efa herintaona mahery izay no tsy namoahana ny vola. Nolazaina tamin'izany fa misy amin'ireo orinasa ireo no tsy ara-dalàna sy fictif. Nefa nanivaly ny auditazy hatramin'izao tsy hita akory ho hiatrany ireto orinasa ireto. Ny vola nefa tsy mivoaka. Ny audity eny hoe aminjareo agny ary zahay reto manana ny hinay koa zany aty tsy fantatray zany zare mahay ny tsy ara-dalàna fa ny ahaloha zany ara-dalàna ary matoa reto tonga aketo zao ara-dalàna fa zareo ary zay bohan'le ataovy ny transparence affiché eo reto tompoko no payena satria ara-dalàna reto tsy payena satria tsy ara-dalàna mazava aminay izy aveo zay mahatsapa fa tsy ara-dalàna ino moa maha tsy ara-dalàna na mandeha mitady agny izy fa kosa zay ara-dalàna paye eo ara-dalàna koa le izy fa aza posena hanao raha ratsy ny olona satria rehefa tsy tanteny tsy zaka zao tafanaonao fahatany rehefa ve ide gadraigny anareo zany ve ny mahafaly zany. Efa miatra manaina loatra ny mahazo anay ho hiatrany ireto orinasa ireto
mody miaino eny fotsiny anefa ny fanjakana isaky ny maka fotoana amin'ny minisitra sy ny filoha izy ireo dia milaza foana ny tompona andraikitra fa tsy ao ireo farany. Mbola nindram-bola fa zany dia negosy fa ndreny mba tsy tratrany hoe nindra mbola mpanisy mpamasy volanay mba afaka negosiana fa tsy nitory fa namanay reo ne satrana efa milefa satria section provision fa amin'ny tribonaly hijadra tonga dia automatika ny tragno fa lafina ny sasany ny tôbila fa lasa sa ino matapaka lalandraha be deaibe firy ny tapaka lalandraha ozy ianao ao firy ny maty aza manody eny zavatra noarino nefa le vola io dia maninona sy be eny raha ao tokoa ary nefa izany ilay vola nahoana ny tsy aloha ary ampifilafilaina sy potehina toy izao ny orinasa malagasy raha tsy ao dia lasa aiza izany ny volan'ny fera. Manome 420 ora ny fanjakana ihany koa ny mpampianatra sy ny mpiambina amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat mbola tsy voaraina izy ireo ihany koa mantsy hatramin'izao ny vakasion tamin'ny taona 2024 2024 milaza ny amitany asany ary amitany fanadinam-panjakana baccalauréat izay mbola mandeha kosa izy ireo saingy andray fanapaha-kevitra aorian'izay raha toka mini manao be marina ny tompona andraikitra fanampanazavana. Fotoana omena andry zareo dia hoe fotoana dia rapitso nefa kosa araka ny fanadihadiana izay nataonay dia tsy misy ilay vola omenanay mivava ny dafin'ny université mihitsy no ny teny an'izay tamin'ny ainao manjery ka noho izany izahay dia anamafy ny tolona taonay satria tsy misy zany ilay vacation omenanay ka ezaka izahay anatanteraka ny fanadinana fa dia n'izao izahay dia tsy anaiky intsony manome izahay iltimo atao manomboka ny masin'andro-andrano avy eo anatin'ny 24 heures le vola tsy mitako intsony izahay rapitso izahay nalaka misy maraina farafatarany mandray vola. Ny vavavy any amin'ny faritra dia manomboka mivangongo indray ny fako ao Ambatondrazaka ao ny ao amin'ny fokotany madio tsy fafana ambony no tena efa mampiteny ny mona izay fivangongon'ny fako izay ho ny mpitazana. Ny Rendriana Arvony MBS Ambatondrazaka. Amambolana maro zao nefa tsy nisy nanala intsony ny fako madio tsy fafana ambony eo akaiky ny sampandrarahany ny fiompiana lasa miaina ao anaty loha tanteraka ny mponina ao an-toerana ka manaitra anjareo nevy ny fiadidiana ny tanàna n'Ambatondrazaka. Manelikelanay mihitsy sirako mantely rivotra dia mitsofoka any ambavahady mihitsy hatrany ambony lavarangana etaetanay zao dia tokony mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zay analan'ity fako ty fa tena manahirana be mihitsy amin'le fofony. Mparitaka zany tompo dia tena maloto mihitsy ny toerana misy anay madio tsy fafana fa na fako ara dia mitao tokantranonay ny fofona maloto satria eo akaiky ny daholo le zaza milalao ambony be fa aty aminay tsisy manala mihitsy efa ela be tsisy manala mihitsy na lalana andianana ara tsisy dia mba mangataka aminareo mpona fanjakana zany zay mba amin'ny fitaovana na aniraka olona na mba ananan'le fantatra fa fony be ny tanàna lany tamin'ny anarany tokotiko Madagasikara no ny tantana ny tanàna dia nisy ny mpiara-miombonantoka teo anivon'ny commune ka nanampy ny vahoaka teo amin'ny lafiny izay tontolony fahadiovan'ny tanàna izay. Momba ny fakony aketo aloha zany taloha dia miara-miasa tamin'ny vazaha zay ka raha matelo lalisam-bolana amin'ny nenay dia misy baka ordira anankiroa teo ny ray fasiana sase ny ray fakotsotra dia nandeha moa zany tsy filaminana teo amin'ny anina iny efa kaikaiky orava iny ny fitondrana taloha dia nody le vazaha dia milasa-mbola hiverina hoe raha misy mera vaovao afaka hiara-asa aminay dia miverina izahay niandry zay fa amin'izao tompoka mbola tsy miverina zareo. Nary ny olana ankehitriny makasika ity loto mivangongo eto amin'ny tanàna Ambatondrazaka indrindra eo anivon'izany tanàna ny madio tsy fafana ambony izany. Ny mpitantana ankehitriny ve no tsy mahay mitantana sa izy ireo no tsy atokisa amin'ny mpiara-miombonantoka ka zary mponina eto Ambatondrazaka no lasa miaina ao anaty loto tanteraka. Ny vavany maresaka iray sampyrenena kosindray azy mbola miaina ao anaty fijaliana noho ny afo mijoalajoala eraky ny tanàna ny mpona any Eoropa amin'izao fotoana izao noho ny fiovaovany toetry ny andro ka miteraka hafanamby miopampana no anton'izay firetana izay. Ny andindin'izay ary tateriny Asinandria Malala sy Mathieu Prince. Mbola mandravarava ny afo ao amin'ireo faritra sasany any Eoropa amin'izao fotoana izao. Efa tafiakatra hatrany amin'ny 1.7 degré Celsius ny hafanana ho an'ireo tanàna maro.
Maro araka izany ireo azo maty vokatry ny afanamby miompampana ka miteraka firetana vaovao ka manampy isa ireo afo efa miparitaka. Miatra amanaina ny afanantoerana ary maro ireo ravafananana. Ho an'ireo alarovana izao dia efa nisy ny fepetra manokana noraisin'ny mpitondra tamin'ny alalan'ireo mpamono afo toy ny tany California ka ala manodidina ny 7,000 hektara no saika ravaravany afo raha tsy nisy ny fepetra noraisina mialoha. Efa miatra amanaina ho an'ny zanak'olombelona ankehitriny ity loza be ity. Ny hita amin'izao fiovaovan'ny toetry ny andro izao dia tena tafiakatra ambony dia ambony ny hafanana rehefa mafana ny andro ary tafidina ambany dia ambany kosa ny maripana rehefa mangatsiaka ny andro. Tsy misy afa-tsy ny asa ataon'ny zanak'olombelona mikolokolo ny tontolo iainana irery ihany no ahafahana misoroka sy manafoana izao loza efa miatra izao hoy ireo manam-pahaizana maneran-tany. Tsy mety mahita mangirana malagasy ankehitriny vao maika mikorosy fahana tanteraka aza vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra fanjakana. Tsy manan-tsafidy intsony ny rehetra fa izaho sy anao ary isika rehetra no mila mandray andraikitra anafitra ny fireneny tahaka ny mahazatra ny mahakasika ny raharam-pirenena no novelabelarin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Mamintina amintsika ny andindiny izay ary Ando Miaratiana sy Andra Kotomalala. Tapidalakaleny malagasy tsy mahita mangirana mihitsy hatramin'ny joroany ity fitondrana ity. Vao maika mialatsaka anaty-kizy sy fantrana lalina vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny gaboraraka, ny vidim-piainana tsy voafy, ny jiro sorano tapaka lava, ny asa tsy misy, santonana amin'ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao. Tompona antoka amin'izao ny fitondram-panjakana, izy ireo izay tompona andraikitra voalohany amin'ny famana ny olana menjady amin'ny malagasy, kanefa variana amin'ny tsy laharam-pameana sy ny mahasoa azy ireo fotsiny. Manga ny tsy fananjana lalàna velona, ny lalam-panondrenana izay vao hitsakitsaka tanteraka. Nilaza ny filoha-lefitra ny RMDM faritany Antananarivo fa andraikitra mampitarika nataon'izy ireo ny sabotsy teo teny Beoririka saingy ny voasakatsakana noho ny jadona sy ny raha-matahoriny. No amafisiny fa ny rehetra mihitsy no mila mivondrona sy mandray andraikitra dian'izao anoerana izao zava-misy ataony ny fitondram-panjakana izao. Tsy misy miemitra na inona mitrangana no amafisiny. Tsy azo idovirana ary no antitra teriny fa kiondalana lehibe ny risoana amin'ny fikoana no pirenena. Mazava ny anay fanavota pirenena aloha izao ny resaka amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny rehetra ny mampampaneny laklosy zay avy zay teo ny sakananao dia mieritreritra indray zay izay zao ny fomba atao vaovao fa tsy maintsy maneho ny hevitra izay ary tsy maintsy manaitra amin'ny malagasy mba hiaradia amin'izany lalan'izany ka rehefa tonga ny fifidianana amin'izay fotoana tongavany dia ho hitantsika izy ty efa tsy resaka zavatra resaka adin'olona fotsiny hoe mpanao politika amin'ny tany tsy izy fa ny fiainanao mihitsy an'iny efa voahitsakitsaky ny fiainanao tokantranonao ny fiainanao an-tranonao any amin'izay alehanao rehetra dia hoy hoe ny malagasy tsara mihitsy nefa tokony handray andraikitra tokony hitsangana ny hoavy ny taranakao ny faramandibonao reo jerena dia hitanao ny lalana lehanao hoe tia ny lalako hanafitra firenena mitsangana mijoro maneho hevitra naiza mba hiaraka hitsangana tsika menakavy hanafitra nyity firenena ity fa milaza anareo fa amin'ny fotoana fofotsiny teo tanterakatsika izany. 12 volana tsy atapera ny fiepito-piasana ity fitondrana ity miamletika ny firenena miesona mihitsy ny malagasy vokatry ny fampandriana drisa sy fampanantenana lava ataon'ny mpitondra. Lazana fa mamboly korontana ny mpanohitra kanefa izao fomba fiasa izao mihitsy no miteraka korontana eto amin'ny firenena. Na itsy ny mpamakafaka politika fa tsy izao fitondrana izao mihitsy ny amin'ny lesona amin'ny fomba fampiarana ny demokrasia eto amin'ny firenena. Okizay fa nakoritana fa mendrasa fifidianana ka nanino nareo tsy nahandro 2009 taty amin'ny 2012-2013 tokony hanaovana fifidianana. Nanino nareo tsy nahandro ny fahatapera mandat ny président Rajonary Mampianina ka niantso présidentielle élection présidentielle anticipée tamin'ny Armada. Nitaona olona tamin'ny tsangana malagasy dia androany ianareo miteny ho an'ireo mihetsika dia renge mamboly korotana vidinina andalambe hanongam-panjakana fa mendrasa fifidianana zany ny fenitry ny demokratika ohatry ampianatra lesona demokrasia ve nefa olona mpanao coup d'état indronaka fanjakana tamin'ny alalany andalambe ary le faharoa plus doublant donc mbola tsy simba tsara le firenena mbola tsy grobaka tsara le are-pirenena mbola tsy lavaka tsara le volam-panjakana dikan'izay toy izy aloha le nareo
zay ny dikan'izany rehetrarehetra zany hoe avelao hiasa le fanjakana aleo andeha fifidianana zany ny dikan'izany satria plus mipetraka le fitondram-panjakana plus manao ny asan'le gouvernemanta le mpanatanteraka ary miseho amin'ny endrika mitondra fahampitehana sy fanabotrina n'le firenena mihitsy ny zavatra tony le mpitondra fanjakana ankehitriny. Tsy manantsafidy intsony malagasy fa mila mandray andraikitra sy mijoro teny zao satria tompona andraikitra voalohany amin'ny ho avy ny taranaka sy ny tany ny sambatan'olona. Tsy andrasana nizaniza ny fijoroana fa mila mivondrona ny rehetra fa indrindra ho tonga saina ka samy andray ny andraikitra ho fanavota amin'ny pirenena. Tsy niemitra tamin'ny fanapahan-keviny ny kooperativa mpitatitra amin'ny komina Ambohitra Manjaka notazomin'izy ireo 700 ariary atranty ny saran-dalana na dia teo aza ny fampetsoan'ny komina mbola miantso fifampirarahana hatrany anefa ny ben'ny tanàna. Sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Raha nampiantso fivoriana ny herinandro teo ny ben'ny tanàna Ambohitra Manjaka mikasika ny fiakarany saran-dalana dia tsy nety niemitra tamin'ny fanapahan-keviny mpitatitra. Notazomin'izy ireo 700 ariary hatrany ny saran-dalana mampitohana Antananarivo sy Ambohitra Manjaka. Malona le fijijiriny tamin'ity fanapahan-keviny ity zany dia za manao antsoavo an'ny vahoaka Ambohitra Manjaka. Ny fiadidiana tanàna zany zao dia ezaka izay aloha anatona ny ministeran'ny fitaterana hoe tena anareo marina ve ny nametaka le 700 ariary araka voalaza lehibe ny kooperativa sy ny ATT. Faharoa ezaka koa zany fiadidiana tanàna amory ny filan-kevitry ny tanàna anao réunion extraordinaire mba andinianay amin'izao hoe ohatra ny hoe fanaovana tsinitsinina ny vahoaka zao marina fa averiko tsara hoe ny antony nge dia zay nisy fisondrotany carburant nefa jerentsika zao Ivato nge 5 kilometatra miala ny Antananarivo sady ny arean'ny Ivato raha mbola misy tonga dia Vasakosy jerevo tsara hoe zavatra tsy maintsy lalovan'ny le bus ny Ivato fa maninona ny Ivato valonjato ny frais fa maninona hoe farafaraty mba hitovy amin'ny Ivato valonjato avena tsara hoe lehibe amin'ny kooperativa amin'ireo ary hita Ambohitra Manjaka hoe Fibam, Kofibami, Kofiza ary ny ino ty anankiray teo milaza fa raha mijanona valonjato io mbola tsy maty. Tsy ho vita mihitsy ny saran-dalana 700 ariary ho hiatrany solontenan'ny mpanjifa. Miantso sy manantena fifampidinena hatrany moa izy ireo. Tsy mihain'ny vahoaka dia hita fa menimenina daholo ny olona fa tsy maintsy mandeha izy ataony ahoana moa andeha hivarotra ny Antananarivo izy dia aka entana izy tsy maintsy mandeha izy na 2 arivo ary io tsy maintsy andeha izy fa fampirarahana no ilainay aty ambanivohitra aty zany mba hoe 700 ariary farafahabetsany ny frais-na bus zay mba eritreretinay ary hita fa tsy zakan'ny olona le izy eritreritra tsara nefa zao tonga ny fivalian'ny baccalauréat firy sisa eny ankizy afaka hiakatra eny amin'ny université na Antananarivo firy sisa inona no miandra andreo ankizy afaka baka reo janona fotsiny satria tsy manana frais izy ireo tsy manam-bola izy ireo inona miandra andreo mpianatra reo amin'izay fotoana zay. Mbola isaraka izany fifampidiniana eo amin'ny rotonta ka andrasana izay hotoy izay. Raha ny fanamafisan'ny ben'ny tanàna hatrany dia tsy nanapaka ity saran-dalana ity ny tenany ary tsy marina ny filazana fa misy ny soni sy ny fitomboko ny komina ny filazana amin'ny taxi be mikasika ty fiakarany saran-dalana ho 700 ariary ity. Mialoha ny sarantsika amin'izao alina izao dia ampahafantariko anao vetivety aloha ny fandahara-potoana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Aorian'ny fanombalam-baovao taky ny mahazatra no anarantsika ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa dia anaraka ny fanadihadian'ny France 24 isika makasika indrindra ny volamena du Sahel à Dubaï, les routes de l'Orsal. Izay ny lohatenin'ity fanadihadian'ny France 24 ity. Aorian'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary Carnaval. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.